De miarahaba anareo rehetra indray tonga soa matsara eto amin'ny chaine. Ity look na maquillage izay ho ampianariko anareo androany ity zany indrindra le maso zany tiako lazaina. De maquillage izay nataoko tamin'ny Facebook live de mbola nisy nangataka ihany hoe atao amin'ny YouTube de izao le izy ataoko izao. Azonareo atao tokoa ny mitondra ny tia mandeha miangona amin'ny fetin'ny PAKA raha ohatra ka mahalina anareo izany. De tia le loko fa de andao avy. De nanboaka anazy zany de fond de teint ny ampiasaiko de ity avy amin'ny ilany ity concealer perfect 2-in-1 foundation. Ity real technique izay éponge ity no anosorako anazy. Araka ny hitanareo zao somary lasany matroka ny tarehako de somary fotsifotsy be ilay fond de teint fa tsy maninona fa atsitsika bronzer izy. Ny concealer izay ho ampiasaiko dia ity Maybelline ity Fit Me avy amin'ny Maybelline de ny loko light. De apetrako ambany masoko ray manontolo sy ny jaune thé. Miakatra kely eto amin'ny orony eto koa mety akelezana an'ity orony ity. Ity de hiditra amin'ny contouring. Ity palette ity no ampiasaiko amin'ny contouring avy amin'ny BH Cosmetics izy ity. De ireto loko anankiroa reto zany no ampiasaiko anaovako an'ilay contouring. De zay ambiny amin'ilay brosy zany no tonga de ampiakariko aty fa tsy manisy produit hafa akory. De ampidiniko eto amin'ny sokako eto ihany koa. Safazana. Sy eto ambanin'ny soka. De ny ataoko ambany maso de ity mavomavo ity. Engany mba tsy miova be any aminareo le azavana fa tena lasa maloka be le andro tena ilako tsiny. De ity loko eto ampovoany somary mavokely ito no ataoko amin'ny jaune thé. De hiditra maso amin'izay zany tsika. Araka mahazatra de ity Urban Decay primer portion ity ny ampiasaiko amin'ny odi-maso ray manontolo. De ny poudre ambony tamin'ity brosy nampiasaiko teo ihany ataoko amin'ny odi-maso ray manontolo mba mora asiana produit eo amboniny avy eo. Loko voalohany izay ho ampiasaitsika dia loko atao ambany volomaso. Ity Morphe palette ity no ampiasaiko de ity loko ity zany no ampiasaiko amin'izany. Somary mavomavo izy io fa somary matromatroka ohatran'ny hoe beige zany. Izay de hiditra amin'ny lokony transition tsika. De le palette teo ihany fa ity loko ity zany no ampiasaiko. Loko somary lokom-bolamena izy ity. Zany hoe tsy amin'ilay creux zany ny asiana anazy fa eo ambonin'ilay creux. Creux tiako lazana de le lavaka ifiaonan'ny odi-masonao sy ny taolamaso. Rehefa vita zay de ity MAC palette ity indray no andeha ho ampiasaiko. Ity lokom-boasary ity ihany koa. Ity lokom-boasary ity. Io zany no ampiasaiko eo amin'ny inner corner ny maso zany hoe ny maso anatiny zany. Ny tsara aloha zany atositosika le izy de zay vao sotomina. Zay no mampivoaka kokoa an'ilay loko. Iverina amin'ilay Morphe palette teo indray tsika. De ity loko ity no ampiasaiko Io zany ny loko ampiasaiko amin'ny sisiny maso.
dia eto amin'ny fihaonan'ilay loko anankiroa somary atambatambatra kely ohatr'izao ihany ilay izy. Dia tsy adino, tena tsy adino manafangaro. Dia izay ihany koa zany mahatsara an'ilay lokony transition, mahamora afangarona an'ilay loko izay atao manaraka. Dia hoentina avy ao amin'ny creux zany ilay izy, miakatra eo amin'ny creux dia misintona kely eto ampovoany eto. Izany hoe tsy tena makety ampovoany be aty fa misintona kely eto fotsiny. Dia afangaroy hatrany. Dia vita izay, dia hiditra amin'ny lokony eo amin'ny anelanelan'ny masontsika, izany hoe amin'ny taille maso zany tena tiako lazaina. Borosy kely fisado, borosy kely fisado ohatr'ity azonao ampiasaina na tanana mety daholo. Dia ny loko izay ho ampiasaiko zany dia avy amin'ity BH Cosmetics palette ity dia ity loko ity. Ity etapy ity koa tsy nataoko tamin'ny Facebook live fa asiako eyeliner ny anaty masoko, izany hoe ny ato anatiny ato sy ny ato ambony ato. Eyeliner mainty. Izay rehetra izay dia hiditra mascara tsika. Mascara izay ho ampiasaiko dia ity avy amin'ny Maybelline ity, Big Shot, vaovao ihany izy ity. Dia vita izay dia hiverina amin'ny tarendra itsika. Dia ho anisy loko kely ny oroko, izany hoe anakelikely ny oroko. Dia ity ELF ity no ampiasaiko. Ity bronzer ity zany no ampiasaiko. Dia raha ohatra ka betsaka loatra ilay loko dia afangaro. Afana kely sahala amin'izao. Dia ny molotra sisa dia ity Wet n Wild ity no ampiasaiko. Ny anarany dia Mocha-licious. Dia izay dia vita ilay look. Ahoana ny fahitanareo anazy? Dia izay raha dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia ny fanontaniana androany dia ny hoe mahavatana anao ve ny manao manjamaso miloko sa mahavatana anao kokoa ny manao manjamaso smoky na somary matromatroka. Izay indray dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia omeo j'aime, pouce en l'air, j'aime. Dia ihany koa manana ny tanjona indray ny atratra 100 subscriber na abonné amin'ity chaîne ity dia manasa anao ary cliquer ny tarehako boribory eto mba hanampy anahy amin'izany. Zava-dehibe amiko tokoa izany. Dia eto ny vidéo manaraka.